Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana Logos eto amin'ny pejy RGL nahatratra izao alahady ny Pasika taona 2024 izao. Ivavaka isika mialoha ny andrenesantsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity. Velona tokoa ianao Jesosy ary efa resy ny fahafatesana. Dera laza voninahitra atolotra anao zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ary ho anao mandrakizay. Satranao zahay fa nanome anay zany fandresena miezinezina zany dia namakivakinao ny aizin'ny fahafatesana, ny nanesoranao ny fanindrona ny ota ary ny hanangananao anay koa amin'ny maty ratra zay. Ankehitriny raha mbola hampatsiaro izany ary izara koa ny teninao dia aoka ianao lay nitsangana tamin'ny maty no hiteny ary anindry ny molotro ka tsisy fahendren'olombelona voalaza akoatra ny teninao. Ny anaranao Jesosy, amen. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahadin'ny Pasika ity dia arak'izay efa voalaza mialoha amintsika ihany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona toko faha 20. Jaona toko faha 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 9 ihany. Jaona toko faha 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha 9. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana. Dia nazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana. Ary niara niazakazaka izy roa lahy ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatra any Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafehy ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona nitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kaniny. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Amen. Ity teksta ity dia teksta izay efa fandrentsika ary efa nitoriana taona maro dia maro dia mety hametra-panontaniana ihany hoe mbola misy zavatra hafa akoatra izay efa voalaza ve mbola azo ambarany amin'izany. Kanefa izay indrindra no mahasarobidy ary mampiavaka ny tenin'ny Baiboly na ny soratra masina satria tahaka ny loharano izy io. Hitanareo ny loharano arakaraky ny na tahaka ny lavaka fatsakana arakaraky ny hanovozanao aminy no mampadio le loharano ary mahatonga mamelombelona zany. Fa amin'ny tian'io tia arak'izay ny zavatra nasarika ny saiko manokana rehefa nanomana izao toriteny izao dia ny atao hoe réaction samihafa manoloana ny fasana foana teo amin'ny Maria Magdalena sy Jaona apôstôly ary Petera. Tsy mitovy ny réaction reto mpianatra Jesosy reto manoloana ny fitsanganany tamin'ny maty. Andao raisitsika tsirairay izy telo mianadahy reo amin'izao apahana teksta anjarantsika eto izao. Ny voalohany dia Maria Magdalena. Voalaza mazava tsara fa vao mangiran-dratsy Maria Magdalena dia nakany am-pasana. Fantaniana mipetraka fa inona no ataony any
vao mangiran-dratsy ny alahady azadiny fa ny sady ny zoma no nalevina Jesosy. Mba azaotsika valy teny tsy aminavina tsika fa ny soratra masina ihany no manomeny valiny de andehantsika iemotra kely any aorina. Azadiny fa tamin'i Jesosy izay novonona ka maty dia natao akamehana ny azakazahana ny fandevenana azy satria efa nanakaiky ny andro sabata. Ny andro sabata mantsy amin'Josy manomboka eo amin'ny fotoanan'ny zoma hariva dia efa manomboka ny sabata. Noho zany mba tsy satria raha tonga sabata tsy azo atao ninninna dia ny azakazahana ny raha-pandevenana nandevenana an Jesosy tao amin'ny fasan'ilay lehilahy mpanan-karena atao hoe Josefa Arimatia. Noho zany rehefa ny azakazahana ny fomba nandevenana an Jesosy dia tsy voakarakara ara-dalàna toy ny fikarakarana ny maty any amintsika reny ny vatan'i Jesosy zany. Zany hoe lay sina menaka manitra sy ny sisa araka ny fomba jiosy. De zay no ny foazany Maria Magdalena vao mangiran-dratsy handeha hametraka an'izay karakara ny vatan'i Jesosy izay. Noho zany raha tonga tany am-pasana zany Maria Magdalena vao mangiran-dratsy ny alahady toy zao misy antsika zao de tsy nieritreritra mihitsy ny hoe hahita an Jesosy velona na de efa miteny ary Jesosy fa hitsangany amin'ny andro fahatelo fa ny tao an-tsainy de hoe andeha hikarakara ny razana. Andeha hikarakarana ny razana no andehanany vao mangiran-dratsy any. Noho zany izay ataontsika hoe afanampo nananan'izay fitiavany an Jesosy zay dia izay ny fahadisom-panantenany eto rehefa nahita ny fasana foana tsy afaka nikarakara ny vatana mangatsika an Jesosy. Tsy hoe malahelo izy ny amin' Jesosy maty marina efa ao le alahelo fa ny farafiononany de hoe efa maty any izy de farafaratsiny ny vatany sisa no atao zay mba hikarakarana azy. Ka tsy zay tsony no ao no alahelony eto efa nalahelo izy fa tsy afaka nikarakara ny vatany tsony. Any amin'ny andininy hafa am'izao akoatra ny ity anjaratsika ity dia ny fanena tadidinareo any amin'ny texte hafa de ny fanena tamin' Jesosy izy fa tsy fantany Jesosy tao amin'ilay toerana zay nandevenana Jesosy zany. De nyteny hoe sao de mba nalainao ny fatin'ny tompoko fa raha mba any aminao de mba havereno amiko. De tamin'izay fotoan'izay de voalaza soratra masina hoe neveriny fa ho jardinier mpikarakara an'ilay toerana manodidina eo. Nefa Jesosy lay teo tellement votom-pahoriana izy, tellement ao anatin'ny fahoriana lalina izy tsy hitany tsony Jesosy ao alohany fa olona hafa ny fahitany azy hoe mba havereno amiko ny vatany mangatsika an'ilay tompoko. Zay zany ny tena braqueny sainy hoe aiza ny vatana mangatsika mba afahako mikarakara azy. Izay ny amin'ny Maria Magdalena iverenantsika rehefa avy eo fa manao constat tsika aloha hoe manahoana ny réaction. Zay zany réaction ny Maria Magdalena. Tsy mamorona tsika fa zay ao ambanin'ny masontsika ao texte no resahako. Ny faharoa personnage faharoa de raisitsika aloha Petera ary amin'ny farantsika vao andray any Jaona. I Petera indray dia raha jerena ny texte eto tsika limité am'ilay texte eto dia ohatrany tsy misy réaction. Tsy misy ao raha mamaky an'ilay texte anareo tsy nisy tsy teny tsy fihetsepo fa tsy misy réaction tsy namaly tsy niteny nininy izy mona. Ohatrany hoe raha atao fitenitsika zao ohatrany hoe olona tsisy réaction mihitsy na dia voalaza ny soratra masina nahita maso ireo indice sy ireo atsipiriany maro samihafa azo lazaina hoe mampiasa saina io fa ahoana ary reto lamba paty le namezana ny vavany zao ny valina tsara teo andohan'ilay fasana ny lamba sasany tery amin'ny ilany. Nahita zany rehetrarehetra zany izy dia hoy ny mpitantara ao tanatin'ny soratra masina hoe
dia nahita fotsiny izy amin'ny teny frantsay ny verbe ampiasainy eto dia lazany hoe verbe voir amin'ny teny grika dia hoe blepo ka manana heviny roa zany hoe mitompo maso mijery fotsiny hoe manao constat hoe fa inona ny zava-misy fa koa lay teny hoe blepo eto dia azo adika ihany koa hoe misy karazana intuition ihany ao aminy lasa saina ihany izy misy curiosité hoe fa maninona eto ty ohatra zao mijery an'lay lamba valina izy de gaga izy hoe fa maninona eto ty zany hoe mandeha ny curiosité mametra mpanontaniana ao tenany izy fa tsy samy teny manao questionnement manao intériorisation ozy izy ny teny vahiny miainga avy amin'ny zavatra hitany ohatra tsika ihany rehefa mahita zavatra ohatra tsy normal tsy tafateny tsy samy mamoaka ny émotion fa ao anatytsika ao misy fanontaniana be deabe mipetraka de zay ny zavatra nisy tamin'ny Petera eto manaraka dia ilay personnage fahatelo dia izy moa zany fa i Jaune zao ny voalaza eto indray ny amin'ny Jaune ny voasoratra andrasantsika eto azadimy fa ity Jaune eto ity dia ilay teo atongotry ny azo fijaliany Jesosy miaraka tamin'ny Maria reny Jesosy eto ndray ny amin'ny Jaune ny resantsika dia ny fomba fitantaran'ny mpanoratra azy zany izy ihany no mitantarany tenany satria Jaune no manoratra eto dia voalaza hoe izy no hainga mpandeha indrindra ny azakazaka voanare tanora moa izy ny zandry indrindra tamin'ny mpianatra mazava ho azy dia izy ny tonga talohan'ny Petera teo amin'ny fasana fa tsy vitany hoe izy ny tonga voalohany fa voalaza ihany koa hoe amin'ny fomba fitantarany azy manoloana ny rapitahana amin'ny Petera dia avy atrany izy vao nahita ireo tovy amin'ny Petera ihany nahita an'ilay lambapaty valina sy ny sisa dia nino hoy misy ohatra masina zany hoe Petera ny fahasamihafan'izy reo Petera mbola mametra mpanontaniana mbola manao réflexion mbola manao analyse mbola mandeha ny intuition fa i Jaune vao nahita avy atrany dia nino zay voalaza eo amin'ny andininy fahasivy averiko vakina ny andininy fahasivy hoe fa tsy mbola safady hoe ary ilay mpianatra anankiray andiny fahavalo safady ary tamin'izay dia niditra koa ny mpianatra anankiray Jaune io ny tenany ihany resahana eto izay tonga aloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino inona mahasamihafa an'ilay verbe mahita eto amin'ny Petera sy le verbe mahita le verbe hoe nahita any Jaune sy le verbe nahita any Petera amin'ny teny malagasy izy tsy mazava tsara fa raha jerena amin'ny teny grika izay nanoratana an'izao texte zao dia tena misy différence be ny verbe ampiasaina tary amin'ny Petera le hoe mahita dia hoe blepo zany hoe regard curiosité intuition eto amin'ny hoe mahita indray eto amin'ny andininy fahavalo ho an'ny Jaune indray dia tsy blepo no verbe ampiasainy eto fa lazainy hoe apercevoir zany hoe ao anatin'ilay apercevoir misy discernement ary misy perception zany hoe tonga dia hainga mpandeha ny réflexion zany hoe tsy vitany azakazaka mandeha voalohany fotsiny izy voalohany tonga teo fa avy hatrany dia tonga dia nino izy zany hoe mandeha malaky kokoa ny azy ny réflexion avy hatrany tonga dia hoe matoty mivaly leto tsisy olona angalatra fitaolapaty ka ho avalina tsara ilay namezana vavan'i Jesosy fa ny olona rehefa mangalatra taolapaty hitantsika amin'ireny vaovao mampalahelo any amintsika reny tonga dia atsipiny eny amin'ny arabe eny na atsipiny eraky ny trano ny lamba fa eto navalina tsara ary mipetraka amin'ny lamina tsara ohatra ny olona natory tsika zao matory amin'ny alina dia ny foam-baraina dia avalina dia apetraka tsara eo dia ohatr'izay dia avy hatrany zany tonga dia kinga be ny réflexion Jaune hoe tena nino izy hoe nitsangana Jesosy ireo zany ny constat ny olona telo
manoloana fitsangana Jesosy tamaty averiko i Marie Magdalene izay votona lahelo ka tsy nahita intsony an Jesosy efa mijoro alohany fa ny azy ny ao an-tsainy de hoe hikarakara ny taolam-balony Jesosy izay ny farafaharatsiny i Petera dia akona mijery ny zava-misy lasa saina ihany mandeha ny curiosité kanefa tsy lasa lavitra mihoatra noho izay ary fahatelo na ny jaona dia vao nahita izy de mijery ny zava-misy de nino jereo tsara ireo karazany olona telo ireo am'izao ladiny paska izao ary ny texte anjaratsika eto dia manome karazana toetra samapomba samy hafa ny pino azo kilasina ho telo ny pino eto karazany toany Marie Magdalene manoloana ny fasana foana karazany toany Petera manoloana ny fasana foana ary ny karazana pino toany jaona manoloana ny fasana foana andeha verenetsika tsirairay reo olona reo nataotsika teo aloha constat etotsika handinika am'izay le constat arinina no azo tsoahana ao anatin'izany Marie Magdalene ny voalohany eto zany Marie Magdalene de tena azo azony hoe misahirana mihitsy raha fijery azy de hoe tena olona dévoué ozy ny teny frantsay vao mangirany ratsy de nitondra menaka hikarakarana ny vatany Jesosy au petit soin ozy ny teny vahiny kanefa misy grand mais misy kanefa ngeza be izany atao hoe fandavatena goavana nanany Marie Magdalene zany dia indrisy tsy Jesosy velona no ao an-tsainy fa Jesosy maty arao tsara raha fijery azy de hoe tena tiany Jesosy izy dévoué fa saingy le dévouement any Marie Magdalene de dévouement amina cadavre dévouement amina faty io no indro be amin'ny Marie Magdalene zany hoe raha atao am'teny hafa de zao hoe ny zavatra izay azo anoarana ny Marie Magdalene raha mpitahana amitsika tsirairay rehetrarehetra atsika olombelona de zao hoe misy karazany olona toany Marie Magdalene tsy ilay Jesosy velona no mampazakazaka ny olona fa te i-entretenir fotsiny firaikevitra idéologie momba an Jesosy no tiany ho kolokoloina ohatra na sasany zao hoe za aloha ilay finoana kristianina tsy mety amiko fa ilay idéologie ilay valeur humaine entin'le finoana kristianina no mety amiko tadaro séparena amin'ilay Jesosy zany ilay idéologie tahaka ny Marie Magdalene zao nafinaritra azy ty Jesosy ty tamin'ny fahavelony nitondra soa azy nisy zavatra niavaka amin'ny lazain'ny olona rehetrarehetra ka de zao manana reconnaissance izy de ny azy ny reconnaissance ny everiny fa zay ny fitiavana an Jesosy mikarakara ny fatiny de ohatr'izay koa sary ohatra hitako hoe misy olona tsy de Jesosy loatra no ilainy fa mafinaritra azy fotsiny firaikevitra ny voiziny ty Jesosy ity amin'ireo olona reo de Jesosy dia karazana fotokevitra valeur humaine de mijanona hatreo tsy lasa lavitra efa narea pasteur anankiray vahiny taty ampitan-dranomasina izay nasany tory andro paska safady hoe Jesosy ozy izy tsy tena nitsangana tamin'ny maty tokoa fa ny fampianarany sy ny firaikevitra ny entiny ozy izy no to ohatra ny manangana azy amin'ny maty no to mamelona indray ny momba azy karazana ohatra ny hoe filazany azy manao hoe ona moa zany filazana zany métaphore ozy izy ny résurrection Jesosy ary mila mitandrina antsika satria misy olona mivoy an'izany hoe le Jesosy anie tsy tena nitsangana tamin'ny maty métaphore le izy no foron'ny mpianatra io mba ahafahana mivoy hoe Jesosy no mpamonjy fa ny tena marina ozy izy dia tsy ny maty tsy nitsangana tamin'ny maty zany izy or raha isika manda ny fitsanganan Jesosy amin'ny maty dia manda tanteraka ny finoana kristiana zany hoe le tena io zany no atao hoe antopisiatsika
tsy métaphore io, tsy fanoarana io fa tena nitsangana tokoa izy. Mampatsiaro ilay teny ao amin'ny apokalypsy 3:7 ity manao hoe ny anaran'i Jesosy asorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardis. Izao no lazany ilay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao fa manana arinao velona ianao kanjo maty ihany. Zany hoe raha finoana tsy miorina eo ambony ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia finoana poakaty. Mety hiteny ianao hoe anka izy kosa ania efa manaraka ny fotom-pisainan'i Jesosy. Tsy efa zava-dehibe ve raha ohatra ka tsy mino an' Jesosy izy fa ny firaikevitra voizan'i Jesosy no arahany. Tsy efa kristianina ve izy? Tsy kristianina zany mialatsiny aho. Ny fanarahana an Kristy tsy fanarahana foto-kevitra. Ny fanarahana an Kristy tsy fanarahana idéologie. Ny fanarahana an Kristy tsy fanarahana fotom-pisainana fa Kristy mihitsy. Ilay persona ny Kristy mihitsy no fototra. Sinon dia mananarina ho velona fa maty ihany zany. Zay nolo voalaza ny apokalypsy 3:7 eto. Ary ny fiangonana velona dia fiangonana velomin'ny Kristy sy ny filazantsara. Fa tsy zavatra hafa. I Petera indray zao ny resantsika karazan'olo ohatra ny Petera ohatra izy indray ny karazana kristianina Petera manoloana fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ity dia mampiseho taratra ny karazana pino, ataoko hoe pino lazaintsika eto, izay tsy mandeha amin'ny fonctionner amin'ny finoana fa mandeha amin'ny atao hoe intuition. Oui, misy ny pino sasany mieritreritra izy fa mandeha amin'ny finoana fa ny tena marina mandeha amina intuition. Ireny karazana pino ireny dia tsy mifototra, tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra fa miezaka manakatra an'Andriamanitra, miezaka micomprendre an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny réflexion amin'ny tenany, amin'ny alalan'ny fiezahany manao réflexion na questionnement. Fa ozy izy hoe za ozy izy manana intuition personnelle ny amin'Andriamanitra. Dia kireny karazany olona reny ho sivaniny, ho trieny, ho sélectionnevany ny tenin' Jesosy mifanaraka amin'ilay réflexion-any, mifanaraka amin'ilay intuition-any. Dia zay zavatra ilainy ihany no alainy ao fa zay zavatra tsy ilainy dia averany any. Ireto fampianaran'i Kristy ireto kosa tsy mety amiko. Satria tsy mifanaraka amin'ny conviction ako, tsy mifanaraka amin'ny intuition ako. Dia noho zany itisy amin'ny lazain'i Jesosy ihany no mety amiko, sisan'izay dia any amin'ny poubelle. Zay ny karazana pintoan'ny Petera raha raisina amin'ny fihetsiky Petera eto. Ary farany dia i Jaona apôstôly. Ny amin'ny kahany Jaona indray dia miazy mazava tsara. Ny finoany no mambaritra ny zavatra jereny. Tsy hoe ny zavatra hitan'ny masony no manefy ny finoany. Zay moa le fitenin'olo hoe tsy mino raha tsy misy proof. Fa ny famadika amin'izay ny azy satria mitovy anena ny Petera sy Jaona tamin'ny voalohany. Samy nahita ny fait FAITS. Inona ny fait? Io vidany fasana. Io mivalona ny lamba-paty eo an-doham-pandriana. Io mazava ny zavatra rehetra fa ny conclusion tsy mitovy. Tsy mitovy. Samy zavatra ray ihany natrehan'izy telo da Maria Magdalene, Petera, Jaona, conclusion tsy mitovy. Sina tsy mampitovy azy? Inan'ny Maria Magdalene dia miainga avy amin'ny filazantsika azy teo le hoe miainga avy amin'ny hoe fikarakarana an'ilay razana. Zany hoe fikarakarana an'ilay alahelo, le nostalgie. Na ny Petera kosa dia tavela eo amin'ilay intuition. Fa i Jaona kosa
ny azy de hoe vao nahita izy de nino zany hoe ny azy zany tsy le zavatra hitany no niteraka finoana tao an-jaona fa ny finoana zay nananany no namafisina sy confirme n'le zavatra hita ao ny confirme ny finoany ny zavatra hitany fa tsy ny zavatra hitany no mampiorina ny finoany ary eo no mila hitandrematsika pino tsy tokony ny zavatra hitany masonao no mandrafitra ny finoanao satria raha ny zavatra hitany masonao de miovaova raha ohatra zao ny zavatra hitany masonao zao rapitso de anaraka an'izay koa ve anao fa ny finoana no mamaritra sy manefy ny zavatra hitany maso mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay hoy Paoly zay amin'ny teny frantsay io Korintiana voalohany toko fa 5:4 de hoe notre foi serait inutile ozy izy Paoly raha tsy Kristy nitsangana maty no fototry ny finoatsika dia finoana poakaty zany na foi inutile l'essence le inutile eto poakaty mba misy olona ohatra ny manana finoana ihany izy fa pokaty ny contenuany ary eto no tiako hametrahana fanontaniana tsara amperitreritratsika kristianina hoe tsy ampy fotsiny milaza hoe za mino tsy fa zay hoe ny zava-dehibe pastor de rehefa mino izy de zay non inona ny contenu any finoanao move finoana miorina eo ambonina idéologie tahaka ny Marie Magdalene move finoana miorina eo amboniny frekevitry valeur humaine sa move finoana miorina eo amboniny intuition tahaka nany Petera sa finoana miorina eo amboniny Jesosy nitsangana ny maty tsy mitovy reo na de ataotsika hoe samy Jesosy no resahana tsy mitovy ny base iorenana ny ray miorina eo amboniny idéologie frekevitra kristianina fotom-pisainana kristianina zay toa tsara fa tsy miorina eo amboniny Jesosy nitsangana tamin'ny maty fa ny fotom-pisainana ny ray miorina eo amboniny réflexion humaine ny amin'ny Jesosy ary ny ray miorina eo amboniny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty de ny teny Paoly apôstôly hoe fa raha tsy nitsangana Kristy foana ny toroteninay poakaty ozy izy no zany re avako de mila mitandronytsika manoloana andreo karazana afatra hafahafa retsika am'izao fotoana zao ny amin'ny Jesosy tsy zay nitory Jesosy de izy Daodo tsy hoe ankizany miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy kizany eba misy Jesosy any anatin'ny toroteniny any fa Jesosy inona aloha Jesosy toriana aminao nisy fotoana rehefa niteny an'izany eto amin'ny pejy eto dia tafitohina ny sasany sao de tsy mitovy ny Jesosy tsika fa ny ale Jesosy nitsangana maty no resahako tsy le fotom-pisainany fa le Jesosy mihitsy ka noho zany de andeotsika se recentrer aminay tena vaovao mafaly fa am'izao andro zao be loatra ny fiangonana izay nanakalo ny vaovao mafaly ny amin'ny hazo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty fa naleony aona filazany naleony nanakalo izany amina fahendren'olombelona aleony nanakalo izany amin'ny zavatra hafa maro samihafa fa ny vaovao mafaly dia alohan'ny mahateny fahendrena azy marina fa mitondra fahendrena ny vaovao mafaly marina fa mitondra fahazavan-tsaina ny vaovao mafaly fa alohany zany rehetrarehetra zany dia azadino fa manangana ny olona amin'ny maty eo ny mahasamy hafa azy
manangana ny olona maty firifiry ny ataontsika hoe efa natsangany Jesosy tamin'ny maty na ianao zay miaino io zany hoe avy tao amin'ny maizina no metiny eo amin'ny mazava araka le teniny tamin'ny teny ao amin'ilay fanoarany aminay zanakadala hoe ity zanako ty efa maty ka velona indray ary efa very ka hita indray no zany Jesosy tsy maniraka atsika amin'ity paska ity handeha hambara torio lay Jesosy mitsangana amin'ny maty tahaka ny hoe andana makany amin'ny tahaka Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsita matokisa azy tsika ambara ho fotsiny filazantsara fa anjaran'i Jesosy ny manangana ny olona amin'ny maty tsy idéologie no toritsika tsy intuition no toritsika fa vaovao mafaly inona le vaovao mafaly manangana amin'ny maty ka na ny olona zay verina fa tsy tokony ho izy intsony aza dia izy ny manangana azy voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka isika amarana zao fotoana izao de tompo Andriamanitra io misotranao zay no ny teny zay nomenao nay amin'ity paska ity aoka izahay hahavoray tsara ny afatrao ianao Kristy nitsangana tamin'ny maty no antony finoanay ary raha tsy nitsangana ianao tsy eto izahay foana ny toroteninay foana ny afatra zay torinay tompo misotranao zay no nanekenao ny zavatra rehetra ary raha maniraka anay indray ianao ankehitriny any amin'izao tontolo zao any amin'ireo zay mbola ao anatin'ny fahafatesana dia ianao no ametraka ny teny ao ambavany tsirairay ka hanangana olona maro koa ho anao ka rehefa tonga ny fotoana farany ialana eto amin'ity tany ity dia afaka hiteny zay hoe indreto zahay sy ireo zanaka zay nomenao anay saotra raha eo amen zay ary fa dia mbola mamerina ny firaritsoa amin'izao paska izao ho atsika mianakavy samy hitahin'Andriamanitra mame fotoana ho atsika amin'ny manaraka indray velogna tompoko